toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana fandaharana arahanao isam-bolana vokariny ny faritra vakinankaratra toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana Kafalina tokilasy toko vavy no itidiana tokantranonao amin'ity fandaharana toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana ity izay vokariny faritra vakinankaratra ary toanina ny fandaharana asa matoy vola fandaharana toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana araka ny efa nambara tany am-piandohana dia isam-bolana isika no ifampitona eto ary resaka toekarena rano fotsiny no resaka mandritra ny fandaharana amin'ity fandaharana faharoa ity dia anambahiny ny fandarana dia tsy iza fa Andriamatoa Rasolofo Mix coordonnateur ny fandarana Samatoy aty Vakinankaratra ary any amin'ny tapany faharoa any dia izy ny fanadihadiana atolotra anao mahakasika ny resaka ZDA izay manakoako teto amin'ity faritra Vakinankaratra ity nandritra ny 3 taona izay ary zany indrindra no hitondrana anao ny tsara ho fantatra mahakasika ity tetikasa ZDA ity eto isika dia andray ny vahiny dia Andriamatoa Rasolofo Mix mpandrira-paritry ny fandarana Samatoy eto Vakinankaratra. Ny efa nambara teo dia Andriamatoa Rasolofo Mix mpandrindra-paritra eto anivon'ny faritra Vakinankaratra ny fandaharana asa matoy no vahintsika ato anatin'ity fandaharana ity faly miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana toekarena ifotony antoky ny fampandrosoana avy hatrany angamba dia atolotra anao ny fanontaniana voalohany hoe inona tokoa moa ity hoe fandaharana asa matoy izay novoizitsika nandritra ny 3 taona ity. Faly miarabany Prinsia miarabany koa ny ekipa teknika rehetra ato amin'ny sampana fifandraisana ato amin'ny faritra Vakinankaratra ary faly miaraba koa ny mpijery rehetra. Ny fandaharana asa matoy ny fanalavana azy moa dia hoe miara-miasa ho antoky ny toekarena ifotony. Io fandaharana asa io dia mikatsaka indrindra ny fampandrosoana ara-toekarena ireo vakiparitra misy eto amintsika. Mariako moa fa io na fandaharana asa io dia vatsin'ny DDC na ny fiara-miasa Suisse vola zany. Misy ONG anankitelo ny manatanteraka azy io dia ao ny Helveta Suisse Intercoopération izay ONG internationale, ao koa ny Association Intercoopération Madagascar AIM ary ny ONG fahatelo farany dia ny ONG Saha. Nanomboka tamin'ny taona 2014 izy io ary mifarana amin'ity taona 2022 ity. Miasa amin'ny faritra telo eto Madagasikara izy dia ny faritra Moronmany, faritra Menabe ary ny faritra Vakinankaratra. Faritra telo izy ianao teo no niara-miasa amin'ity fandaharana asa matoy ity. Inona no tena antony ny todian'ny masonareo taty Vakinankaratra tompoko? Eo amin'izay hoe sehatry ny hoe DET moa fiantsoana azy na le hoe développement économique du territoire na fampandrosoana ny toekarena ifotony eo amin'ireo vakiparitra ireo dia manana anjara asa lehibe zany ireo vondrom-bahoaka paritra ka anisan'izany zany ny région. Ny Matoy zany dia miara-miasa amin'ireo vondrom-bahoaka paritra maromaro ny région, ny OPCI ary ny commune. Ka ao amin'ny plan directeur an'io fandaharana asa io mihitsy zany dia manondro ny fiara-miasa miaraka amin'ny région. Mariana moa zany fa nanomboka tamin'ny taona 2012 dia nisy ny fiara-miasa 3 taona izay nosiniavina miaraka amin'ny faritry Vakinankaratra zany. Ny rafitinina moa zany dia hoe fanomezana toana ara-kevitra, ara-piofanana ary ara-bola io fiarahamombonantoka io. Fiarahamombonantoka ilay izy zany hoe misy anjara hoentin'ny Matoy ary misy koa anjara hoentin'ny faritra ao anatin'izay. 3 taona zao ilay fiara-miasa nanomboka tany amin'ny taona 2012 tany amin'izao fotoana izao tsika mamaraparana izay fiara-miasa izay izany hoe hiala zany no Matoy faritra Vakinankaratra ho ety ihany. Inona no tena andrasanareo zany amin'ilay faritra ao aorianan'ilay fiara-miasa tompoko? Araka ny efa niteneniko teo moa zany hoe fiarahamombonantoka no natao zany hoe samy mahita tombontsoa na ny andaniny na ny ankilany zany eo amin'ilay izy. Ny nataon'ny Matoy moa dia hoe tohana sy tantsoroka ihany ka ny faneren'ny Matoy voalohany indrindra dia ny aleotena ny faritra zany eo amin'ny ara-bola, eo amin'ny ara-kevitra, eo amin'ny ara-piofanana
mba hoentina trany a manoya sy manatanteraka ny asa sy ny etsika rehetra ho fampandrosoana any ty faritra vakinakaratra ity. Tanina somary nanitikitika ary tsiry teto tompoko manahoana ny fahitanareo ilay fiara-miasa zany atreto zao. Nafinaritra ny fiara-miasa ary tena nahitana vokatra ary izay vokatra izay a dia azo entina ny amin'ireo vakiparitra hafa na eto vakinakaratra ihany zany a na eto amin'ny tanin'ny Madagasikara mihitsy zany a satria nahitana fahombiazana teo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ifotony. Ankasitrahana indrindra Andriamatora sy Lofomiksa nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandaharantsika toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana ity ary mino izahay fa mbola betsaka ny fandarana iarahana mandritra ny taona, mino izahay fa mbola iverineto anao tompoko dia ankasitrahana fivaliananao teto amin'ny fandaharana. Sotra tompoko. Zay dia fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy ho an'ny rehetra. Atetika asa zay dia na ny zone d'investissement agricole fampandrosoana ara-toe-karena mirindra sy maharitra ho an'ny daolobe. Io no teny faneva no fidin'ny faritra vakinakaratra nampiodonana ny tetika asa zay dia tamin'ny taona 2010 sy 2020 iny. Raha tsy ahivina dia isan'ny asa goavana ny atsoroan'ny faritra teo amin'ny fampiroboroboana ara-toe-karena sy sosialy ity zay dia ity. Mandray roa mantsy ny tetika asa rehefa miroborobo ny toe-karena ny mpandraharaha mpampiasa ny tany dia ametraka fotodrafitrasa ara-tsosialy ho an'ny mponina manodidina izy ireo. Raha ny zay dia ny faritana tsotsotra dia famokarana amina velaran-tany ny faritra mba anaovana tetika asa fambolena sy fiompiana ary fanodinana ny vokatra amin'ny fotoana maharitra. Ny volana septambra 2010 sy 2020 no voaraindreo mpandraharana maly ny antso ka nahafen'ny fepetra rehetra ny boky nandraikitra mifehy azy ireo amin'ny asa ataony. Raha ny velarantany ampiasaindreo mpandraharaha dia mirefy 5 ka hatramin'ny 300 hektara arakaraka ny fahafahany satria tsara ny manamarika fa miofa 2 alina ariary isaky ny hektara isan-taona ny tany. Efa nisy ihany koa ny fiaonana mivantana tamin'ny ireo mpandraharaha ireo. Androany no natao siny ny contrat na fifanarahana amina bailina amfidiomatika anomezana azy ireny ho an'ny olona mandritra ny 5 taona. Tsy hoe nomena azy fotsiny dia nomena azy femena azy fotsiny ny tany fa misy ao anatin'ilay fifanarahana zoa ny faritra manara-maso ny hoe nanahoana ny fanajariana amin'ny tany zay nataony. Ao anatin'izy io dia mipetraka mazava tsara ny hoe isa-taona dia misy ny fanaraha-maso ary ao anatin'ny koa dia hoe isa-taona taona voalohany dia 5 isan-jato ny tany tokony voajary, taona faharoa tokony voajary ny 5 isan-jato, taona fahatelo tokony voajary ny 5 isan-jato ary taona fahaefatra tokony voajary ny 100 isan-jato. Taona fahadimy dia tonga ny faritra zay tsy voajary dia niverina ilay faritra. Nefa kosa dia namiverina ilay faritra zay tsy voajary dia manana zo kosa ilay olona angataka indray ataoko hoe zone industrielle zone d'investissement agricole fangatana fandrony amin'ireo tany ohatra ataoko hoe niraisy ny faritra ireo ny antony dia tsotra. Tsy hoe anao polisy akory ny faritra, fandalarany faritra dia tsotra, mila mandroso isika. Ho antidinana voalohany amin'izay dia mirefy 750 sy 2 alina fa 550 hektara no iasan'ireo mpandraharaha miisa 700. Maro lafy ireo sehatra iasan'ny mpandraharaha manerana ireo faritra iasan'izy ireo. Ao ny fambolena vary an-tanety, ny volon-katsaka, soja, jatrofa, ny fary, fiompiana ombivavy be ronono, ny akoho gasy, tantely, trondro, ny landy sy ny maro hafa. Isan'ny toerana misy ny tetika asa zay dia ny amin'ny commune Andravola Vohipeno, district Ambatolampy. Raha miala eo Ambatolampy dia manodidina ny 12 kilometatra lalan-tany no makany Andravola. Misy mpandraharaha roa misehatra ao ary fikambanana olon-tsotra miisa 4. Mety amin'ny vahoaka ny fisian'ity tetika asa zay dia ity. Isan'ireo fikambanana nahavaly ny fepetra ny association Soamiary. Anatin'ilay zay dia moa zany zay zao ary ny zavatra zay tetika asa ataonay dia amin'ny fambolena. Dia misy koa zany fiompiana koa zany fiompiana akoho gasy mba ny eritreretinay dia ny fambolena moa zany dia
dia ataony miandalana angamba le izy mety amboly tsaramaso ny voalohany dia mety kotakotanzety arakaraky ny zava-misy eo aminay zany dia tena nitonay aloha voalohany aloha zany dia no ny fampiporosiana aloha zany nataony mpitondra teto aminay zany satria ny tany moa dia tany malalaka io zany dia eto mifoko-tany nambinamby izy iadika eto zany ireo membre na ireo le mpikambandreo zany satria moa zany zay voanomboka hiasan'le tany dia fahalohany zany dia efa nametraka fampifizana zao zany aloha hatramin'ny fa misy fampifizana amin'ny alanana ny taratasy dia efa mazava aminay satria dia efa mifampifeny roa zany zay alohan'ny atongavany amin'ity toerany ity tena manana teny zay fa hitondra fampandrosoana lavidavitra iny eto amin'ity toerany ity. Rehefa mandeha ny asan'ireo mpandraharaha dia misy fiatraikany eo amin'ny fampandrosoana ny commune velombolo arak'izany ny mpitantarany tanàna. Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny faritra Vakinakaratra anisany namehan'ny commune Andravola amin'ity resaka ZDA ty. Voalohany indrindra dia miteraka fampandrosoana izy io satria le tatsaha na le fikambanana ty fotony amin'izao fotoana izao no anisany mitondra anjara-biriky amin'izany fampandrosoana zany dia voaka ty fotony mihitsiny zany. Marina fa fanisy mpandraharaha ihany taloha fa saika tsy le voaka tsy dia nahitana zay taratra zay ary zay nisaorana ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao sady misy mpandraharaha avy any ivelany misy koa mpandraharaha avy amin'ny fikambana vita toerana mitrandraka amin'ny tany ary le voaka mihitsiny zany tena tokony andraiky amin'izay fampandrosoana zay dia zay ny ahafahanay milaza hoe miteraka fampandrosoana ho anay dia izy raha fahitako azy dia tokony family ireo satria marina ny avy any ivelany manana ny traikefany ary izany traikefany zany dia mety mba alain'le tiatoerana tahaka ihany koa satria ny tanjonao dia fampandrosoanan'le faritra le tanàna zany ka samy tompona andraikitra izy ireo amin'izay fampandrosoana zay. Izahay dia afaka miara-miasa tsara amin'le fikambanana ity fotony ary afaka miara-miasa ihany koa le mpandraharaha avy any ivelany satria le mpandraharaha avy any ivelany matetika le kapitalina entiny zany tsy mitovy an'le tiatoerana fa izy matanjaka kokoa izy tena hoe matanjaka dia azazaina fa ireny tena hoe fototra le fampandrosoana ary araka teny teo am-piandohana dia fameno zany izy ireo. Mananam-ponina manam-pikirizana sy vonina ivoatra iandravola vohipeno porofon'izy ireo amin'ny fiaraha-mientana amin'ny fanaovana asa ho fampandrosoana ny commune misy azy ireo zany. Mazoto izy ireo amin'ny asa fanaovana asa tana maro tsy karitra tamin'ny fanaovan-dalana izany tao anatin'ny 520 andro dia misy 300 no nanao ny asa tana maro isan'andro ho an'ny fanatsarana ny lalana miazo an'Andravola. Toerana maro eto Vakinakaratra no ipetrahan'ireo mpandraharaha 120 ireo dia ao ny Awebity Antsirabe faharoa misy mpandraharaha 7, Ambatotspia tany fotsy misy 3, Andravola vohipeno Ambatolampy misy 9, Tsaraonena Sahanivotry Antsirabe faharoa misy 2, Andrano 7 Antany fotsy misy 2, Ambopiaonana misy 2 ary Faratsio misy 2. Ho fanaraha-maso ny fizotran'ny asa amin'ny fampandehanana ity ZDA ity dia anisy ny moto natolotry ny fandarana Samatoy. Raha malala fa ny moto no pralamianala amin'ny faritra Vakinakaratra amin'ny ity tetikasa ity ary tohana 100 isanjato avy amin'ny ny moto. Reto le moto aloha anankidimy ny voalohany amin'izao fotoana izao izay sorana manokana ny programme suisse Matoy. Moto izay ampahandreo misy no any Tany fotsy, misy no any Ambatolampy, misy no any Antsirabe 2 ary ny ary amin'ny sarotra indrindra dia efa napatriena ny izy naverina moa na vaozy na hotony vaovao mihitsy dia le motocross matanjaka kokoa anankiroa izay hiverina ho any amin'ny faritra mandoto izany. Betsaka ireo olona no manahy mahakasika ny fahazoan'ireo mpandraharaha ny tany entitra dia entitra ny fanaraha-maso ny lehibe ny faritra teto ny tenany dia nanambara pahibe maso fa tsy misy ahina amin'ny sin'ny kolikoly ny fahazoan'ny mpandraharaha ny tany amin'ny ZDA satria ny rafitra sarotiny indrindra ny mpanaraha-maso dia ny fandaharan'asa Matoy. Mety misy mananahy hoe izavy nomena zany tany zany tsy misy ny lista vaovao zany tsy misy zany na lista fampiarana tsia ny manara-masa vaorina dia entité anisan'ny sarotony indrindra angamba raha misy ny sarotony indrindra raha tany ao anatina procédure dia ozy ny olo hoe ny Allemagne fa mipira noho ny Allemagne dia ny Suisse Allemagne no izany mametokony rehetra aza matahotra mikasika zany ataontsika hoe
procédure ka mety vilambilana na misy zavatra mampatahotra zany aza matahotra mikasika an'izay tsy hijanona eo ty tetika asa ity fa mbola itoy ary somary ilatsaka sy ivelatra amin'ny nasaranga antony ny isa mpianakaviana mbola isy koa ary ny fanomezana velaran-tany 2 hektara isaky ny EPP ahafahana mamboly ampiodina ny kantine scolaire lavitra ny vinany vakina karatra eo amin'ny politika ny fananantany ary mijoro filamatra tarafo ny afahatrany izy vakina karatra tamin'ny resaka ZDA satria efa nisy fotoana nisy délégation avy any Sénégal any africaine tonga taty antoerana nakatraikefa makasika an'ity politika ny fananantany izay novoizina taty vakina karatra ity raha antsika mahita koa amin'izao fotoana izao fa efa miditra amin'ny resaka zone économique spéciale ny fitondram-panjakana azo tarafina fa taty vakina karatra no nitodiany maso ny fanjakana fohy be ny taratra ny fandehana ny tetikasa ZDA ity ary ny roso amin'izay ZES izay ny ZDA sy ny ZES tsy dia misy loatra ny mahasamihafa azy akoatrany hoe ny alebean'ny tetikasa azo antoka zany fa i vakina karatra dia loha laharana hatrany eo amin'ity resaka toe-karena ity ary ohatra ho an'ny lafivalony nosy zay ny amin'ny ZDA eo ihany koa ny ZES tsy hijanona eo vakina karatra amin'ny resaka politika amin'ny fananantany fa somary idina amin'ny nasaranga ambambany kokoa izany hoe amin'ny nasaranga mpianakaviana tsotra hiditra amin'ny resaka brigade mécanisée ny brigade mécanisée dia fanomezana apahatany ho an'ny fianakaviana dia isy ny asa atao eo ambonin'izany tany izany ary ny sarany engin miasa eo amin'ny tany no efain'ny fianakaviana isy ihany koa tetikasa hafa iopana ho an'ny EPP izany hoe anomezana velaran-tany ovolena ny EPP isan-karazany ahafahany manodina ny kantine scolaire satria raha antsika malala amin'izao fotoana izao fa ny tsy fahampian'ny sakafo no antony sakana mahatonga andray aman-dreny tsy mandefa ny ankizy hianatra ary izy sehatra ao anatin'izay tetikasa izay ihany koa i vakina karatra izay angamba tombo kilasy tombo vavy ny fiarahantsika tamin'ity fandaharana andian'ny faharoa dia ny fandaharana toe-karena ifotony antoka ny fampandrosoana natolotry ny faritra vakina karatra ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ireo ekipa rehetra izay niarana totosa taminay ny fanatotosana ny fandaharana amin'ny ankapobeny ao ny ekipa teknika ny faritra vakina karatra izay tarihany Andriamatoa Erandria 900 ao ihany koa i Jules Randrianabel sy Tovo Andriambololona dia mametraka ny fotoana amin'ny manaraka amin'ny ray volana indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tomboka toe-karena ifotony antoko ny fampandrosoana fandaharana arahanao isam-bolana vokariny faritra vakina karatra toe-karena ifotony antoko ny fampandrosoana